taorianany nivoan'ny ampahambokatra tamin'ny fifidianana filopirenena izay ihany koa moa dia nanao fanambarana ny kandida Hery Rajaonarimampianina fanambarana izay mitory fandresena ihany koa nilaza moa izy fa mahavelombolo azy ny vokatra tamin'ny fifidianana faharoa. Laza fa avelombolo tamin'ny vokatra tamin'ny fifidianana faharoa ihany koa ny kandida Hery Rajaonarimampianina. Misaotra Andriamanitra le fahafatany fifidianana zoany misaotra Andriamanitra amin'ny vokatra izay fahazo sahady amin'ny takarivety maro fa mbola tsisy rehetra no azo kanefa dia mahavelombolo mahavelom-panantenana amin'ny fandresena sahady le izy zany raha ny vokatra ivelan'ny faritra Antananarivo moa dia iny dia tena mazava be le izy mazava be fa mitarika mihoatra ny fitopolo isan-jato any faritra sasany andranefiny valopolo dia valopolo isan-jato mihitsy anefa roapolo sasany amin'le izy ny eto Antananarivo dia rahoarina amin'ny fidiana voalohany dia tena tsy badika mihitsy le izy zany Samy totorepoka avokoa ary no hita tany amin'ny fohy be toeran'ireto kandida roa reto omaly alina ny kandida roa izay samy nisaotra ny mpifidy azy sy ny mpifidy tonga nanefa ny adidiny omaly io.